teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Ampifaliana trano no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny Hope Radio ankehitriny amin'izao fotoana fandarinana lesona sekoly sabata izao. Tonga amin'ny lesona fahadimy isika midika izany fa efa isasaka sady telo volana fahatelo ity. Misaoran'Andriamanitra hatrany isika mbola nanomezana antsika izao fotoana handarinana soratra masina izao. Ity lesona fahadimy ity dia mitondra ny lohateny hoe ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Mbola ao anatin'ny fandarinana boky ny Korinthiana voalohany sy ny Korinthiana faharoa isika ary andinika manokana ny Korinthiana voalohany toko 9, 9 ary ny toko 10. Ny namanareo mpanamponareo dokotera Jean-Jacques Amparana no manolotra indray izao lesona izao. Mialohan'ny hanomboantsika ary dia manasa antsika hiara-nondrika ny lohantsika fa hiara ivavansika. Ray may masina sarony ny an-danitro, midera sy mankalaza anao izay no ny fitiavanao sy famindramponao. Misaotra anao fa mbola nomenao aina sy fofinaina ary menao fotoana efa ahafahanay hiara-anylalina izao teninao masina izao. Tompo, fantatray fa tsy ampy ny fahalalànay, tsy ampy ny fahendrenay, fa mila ny fananao masina izay mba hanazava ny teninao sy hanova ny fonay. Aza velo fahalalàna fotsiny izany, Jesosy io, fa ingane mba hanova ny fomba fisainanay izao lesona izao ary hanitsy ny fanapahan-kevitray. Ary hampianatra anay ianao mba hiainao voninahitra ao amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fiainanay rehetra. Tahi manokana reto mpiara-mianatra amiko reto amin'ny zavatra izay ataony. Ary engany tompo ny fananao masina hanokatra ny sainay, andraisanay ny lesona izay ampianarinao anay anio. Engany ny teninao hiasa tamponay, ambolavolanay mba ho tianao bebekoatrany. Mivavaka manokana koa izay tompo mba hiarovanao ny zanakao rehetra amin'ny asa maizina eto amin'ny tenosina ity, fa tononona izany mivavaka izany noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia tsara ny mahatsiaro ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro lasa. Niresaka momba ny Korinthiana voalohany toko 5 sy 9 ary 7 tsika tamin'izay fotoana izay. Ny hafatra lehibe indrindra tao dia izao hoe mandosira ny fijangajangana. Fa nahoana? Satria hoy Paoly hoe ahoana ary? Moa tsy fantanareo fa ny tenanareo dia polony fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo. Midika izany fa tsy antsika intsony ny tenantsika. Novidian'i Kristy tamin'ny rano isika. Noho izany dia tsy afaka mampiasa ny vatantsika arak'izay itiavantsika azy isika, fa tokony ampiasaintsika voninahitran'Andriamanitra izany. Io no famarana amin'ny Paoly ny toko 1 ary avy teo izy dia niresaka momba ny fanambadiana tao amin'ny toko 7. Fa rehefa tonga amin'ity lesona izay ianarantsika ity isika, toko 9 sy 7 ary 10 dia ho hitantsika fa mbola misy loza hafa indray natria ny fiangonana tao Korinto. Tsy fijangajangana intsony izany fa fanompoantsampy. Ary izay no antony ilazana amin'ny Korinthiana voalohany toko 10 manao hoe koa amin'izany ry malalako mandosira ny fanompoantsampy. Maro tsara tamin'ny lesona lasa dia hoe mandosira ny fijangajangana, fa ny kosa dia hoe mandosira ny fanompoantsampy. Ahoana moa no andosirana an'izany? Ny valiny dia amintsy hoe na mihinana na misotro anareo, na inona ina ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Korinthiana voalohany toko 10 izany no hevi-dehibe izay tiany Paoly ampitaina. Raha tamin'ny herinandro lasa isika dia nilaza hoe mandosira fijangajangana, ataovy tempolo fanahy masina tenareo. Androany kosa isika dia lazaina hoe mandosira fanompoantsampy, ataovy voninahitran'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonareo. Satria rehefa Andriamanitra no efovoan'ny fiainantsika dia tsisy toerana ho an'ny sampy intsony. Mba atakarantsika tsara ny afatry Paoly dia tsara trany ny mampahafantatra, mampatsiahy ny fiainan'ny Korintianina. Korinto dia tanàna feno tempon-tsampy. Tsy resaka fivavahana fotsiny nefa ny fiainana tao, fa nisy ny varotra, ny sakafo, ny fety, ny raharaham-barotra isan-karazany, ny politika. Ary na dia ny fiaraha-misakafo aza dia mifamatotra amin'ny fanompoantsampy. Ny hena amidy eny an-tsena matetika dia efa natolotra tany amin'ny tempoly. Noho izany dia nisy ny fanontaniana lehibe nipetraka teo amin'ireo kristianina hoe afaka mihinana an'izany ve tsika sa tsy? Izany hoe tsy resaka sakafo fotsiny izany no amalian'i Paoly an'izany eto. Fa napakatra ny sain'ny fiangonana ho amin'ny fanontaniana lehibe i Paoly.
hoe iza nomena voninahitra am'izay ataontsika ary zay ny loha hevitra zay ianarantsika satria nyity lesona ity tiako avy hatrany ko ny manamarika fa tsy anaraka ny fanehoana le lesona toy ny mazatra hoe fizarana telo sika am'ity lesona ity fa hiditra tsipiriny anesy zany lesona zany isan'andro ao anatin'ireo toko telo anarantsika anio toko fahavalo sy toko fahasivy toko fahafolo dia mitarika antsika paoly amin'ny dingana telo hoe voalohany indrindra asehoany fa tsy ampy ny fahalalana raha tsy misy fitiavana faharoa ampianarana fa indraindray ny kristianina matotra dia mahafony zony mba tsy ampianjerany hafa ary fahatelo asehoany fa nitanjona faratapo amin'ny fiainana kristianina dia ny anome voninahitra an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra rehefa avy nanazava ny loha hevitry ny fankotsampy paoly zany teto dia tsy nanomboka tamin'ny teny hoe azo atao ve zany mihinana lehana atolotra tamin'ny sampy sa tsy azo atao fa nanomboka tamin'ny olana lalindalina kokoa izy olana zay nisy tao anatin'ny fiangonana nisy vondrona roa manko tao amin'ny fiangonana io nisy ireo natson'ny paoly hoe mahery satria milaza fa manana fahalalana ary nisy ireo malemy izay mbola vasarengotra anatin'ny fieritreretana sy fahazaran-dratsy taloha fa iza marina moa ireo olona roa ireo ary nahoana paoly no nilaza hoe ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso ary dia zay indrindra no idirantsika amin'ny fizarana voalohany zany mifototra amin'ny lesona lahady ary ampitondrantsika lohateny hoe ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana mampandroso tsy namaly avy hatrany ny fanontaniany paoly hoe azo anina ve ny enana tolotra tamin'ny sampy fa nisy fanontaniana lehibe zay napetrany lehibe noho izany hoe inona no mitarika ny fanapahan-kevitry ny kristianina ny fahalalana ve sa ny fitiavana ary zany no antony nanombohan'ny toko fahavalo tamin'ny teny malaza hoe ary ny amin'ny enaterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana sika rehetra ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso Korintana voalohany toko fahavalo andininy voalohany tsy midika izany fa hoe ratsy ny fahalalana tsy milaza paoly eto hoe tsy ilaina ny mianatra baiboly tsy milaza paoly eto hoe tsy ilaina ny mahalala ny fahamarinana fa izao no tiany ambara hoe raha tsy miaraka amin'ny fitiavana ny fahalalana dia miatena tonga antsika irehare zany efa nilazaintsika teo fa nisy vondrona roa tao amin'ny fiangonana nisy ireo natsoina hoe mahery satria izy ireo milaza fa manana fahalalana ary misy koa ireo malemy zay mbola voasaringotra tao amin'ny fieritreretana sy ny fahazarana teo aloha iza moa reto mahery reto ao amin'ny fiangonana tao Korinto dia nisy vondrona natsoiny paoly hoe mahery tsy hoe matanjaka rabatana izy ireo fa natakatra tsara kosa ny fampianarany filazany tsara fantatra izy ireo tsara fa ny sampy dia tsy isy dikany akory satria ny Andriamanitra dia iray ihany no Andriamanitra noho izany ozy izy raha tsy misy heriny zany sampy zany nahoana no atahotra zay ena atolotra amin'ny sampy sika ary ara-teolojia dia marina zany hevitra izany ny sampy dia toy ny vato hazo metaly zay tsy afaka miteny tsy afaka mamonjy tsy afaka manozona noho izany ozy izy dia sakafo ihany io tsisy dikany io sakafo ihany ary dia paoly dia niombokevitra tamin'izany mihitsy ary misy ndraiky nefa le hoe malemy ireo malemy ireo dia tsy hoe malemy finoana akory na hoe tsy tian'Andriamanitra fa ireo dia voavy ny ovafoa talohana kristianina azy izy ireo dia niaina tao amin'ny fanompontsampy ary niditra tao amin'ny tempoly izy ireo nandray anjara tamin'izany fanafitra izany nihinanareo ena tao anatin'ny fombafomba ara-pivavahana tamin'izany sampy zany ary ankehitriny rehefa nahita ilay ena zay natolotra tamin'ny sampy indray izy ireo satria efa mivadika kristianina dia nivera tao an-tsainy avokoa zay fiainany taloha zay ary ho azy ireo dia tsy sakafo tsotratsony ilay izy fa mariky ny fahampontsampy noho izany dia mbola voelingelina feo amin'ny fieritreretany tiako ny anamarika antsika zany mpiainy malala fa ity voalaza eto amin'ity toko sy andiny ity dia tsy hoe olana miresaka ena akory ny olana eto fa ny fiatraikany ataontsika amin'ny hafa ny adihevitra eto dia tsy momba ny sakafo fa momba ny endriky ny fahafahana kristianina rehefa misy ny fieritreretan'ny hafa voakasika zany zay no tonga ny paoly anontany hoe inona no ataon'ny fahafahako amin'ilay rahalahy eo anilako tsy hoe azo atao ve zany fa tadio tsara fa raha fahalalana fotsiny tsy misy fitiavana dia mety ampieboebo inona ary no nataon'ny paoly tsy nilaza paoly hoe diso ireo mahery ireo marina teolojian'izy ireo fa ozy izy hoe aza ampiasaina anombana ny rahalahinao ny fahamarinana fantatrao raha ny fahafahanao no manafitoana ny hafa dia avelao aleo mahafo izany fahafahana izany satria sarobidinao ny zotsika ny ain-dralahntsika izany ny antony ilazany hoe
amin'ny 1 hoe koranianina no mahatafy toan'andralahiko dia tsy hinan-kena akory eo mandrakizay fa andreo mahatafy toan'andralahiko zany. Tsy satria lasa ho tatampoka le ena fa satria lehibe no fahalalana ny fitiavana. Ny kristianina matotra dia tsy ilay olona malala betsaka indrindra fa le olona mahay mampiasa ny fahalalany amin'ny fitiavana. Ny fanontaniana izay tokony apetraka isan'andro dia tsy toy izao hoe azo atao ve zany, fa ny hoe anampiny rahalahako anakaiky kokoa an'i Kristy ve zany. Raha izay ny tanjontsika dia tsy ny tenantsika intsony no ivon'ny fanapahan-kevintsika fa Kristy sy ny famonjena ny hafa. Rehefa nampianatra Paoly fa ny fitiavana dia lehibe no fahalalana dia tsy nijanona teo izy. Ary dia izay no natonga antsika hiditra indray eo amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesona izao dia ny fizarana lesona latsinainy zany. Ary ampitondraintsika lohateny hoe ny kristianina matotra dia mahafoy ny zony mba hamonjy ny hafa. Vakintsika amin'ny Korintianina 1:7-12. Zao voalaza zany teny zany hoe raha ny hafa aza manana izany fahefana zany aminareo tsy mainka ava izahay, kanefa tsy nanapatra izany fahefana zany izahay fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsarany Kristy. Zao vakan'izany teny zany amin'ny Baiboly diema hoe raha ny olo-kafa aza manana izany zo zany tsy mainka ave izahay, kanefa tsy nampiasa zany zo zany izahay fa dia niafy tamin'ny zavatra rehetra mba tsy hisakatsakana ilay vaovao mahafaly momba an'i Kristy. Tamin'ny fizarana voalohany teo antsika dia nianatra fa ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Ary dia nampianatra antsika Paoly fa tsy ampy ny fahalalana raha tsy miaraka amin'ny fitiavana. Dia mety io sy olona nga manontany amin'ny Paoly hoe Paoly, ianao ve manatanteraka izay ampianarinao? Tadio fa mora manko ny mampianatra fa sarotra kosa ny miaina an'izany. Noho izany ao amin'ny 7 dia tsy miresaka teoria intsony Paoly fa ny fiainany manokana mihitsy no ataony porofo. Toy ny hoe aza mihaino fotsiny izay lazaiko fa jereo mihitsy izay ataoko. Ary izay no mampiavaka ny tena mpitarika tena izy, mifanaraka amin'ny fiainany sy ny toroteniny. Tadio fa nananjo maro Paoly. Andeha ny vakintsika ny Baiboly diema amin'ny Korintianina 1:7-9. Vakintsika izany teny zany anaran'i Jesosy hoe amin'ny Baiboly diema, tsy olona afaka ve aho? Tsy apôstôly ve aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika ve aho? Tsy vokatry ny asako amin'ny fanomponan'ny tompo ve nareo? Na dia tsy apôstôly aza aho any sasany dia apôstôly tokoa anareo, satria noho ianareo tafaray amin'ny tompo dia ianareo mihitsy ny porofo maha-apôstôly ahy. Izao navaliko an'ireo izay mitsikera. Moa tsy zonay ve ny mandray izay hohanina sy hosotroana avy aminareo? Moa tsy zonay ve ny mitondra vehivavy kristianina toy ny ataon'ireo apôstôly sy ny rahalahin'ny tompo ary Petera? Sa izahay sy Barnaba no hany tsy mananjo amela ny asa fivelomana? Eto dia manomboka mametra fahalitanina maromaro Paoly hoe tsy olona afaka vao, tsy apôstôly vao, tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika vao, tsy fanambony tena akory zany fa fiarovana ilay antso sy ny hiraka izay mian'Andriamanitra azy. Ary aveo dia lazainy fa manana zo amin'ny maha-apôstôly anazy izy. Ny zo voalohany izay anana dia hoe zo ho raisy ny fiangonana tanana. Hoy izy hoe tsy mananjo hihinana sy hisotro fa izahay. Midika izany fa ara-Baiboly ny mpitondro filazantsara dia raisy ny fiangonana tanana. Ary Jesosy dia nanambara hoe ny mpiasa dia miendrika ny karamany. Noho izany dia tsy fangatahana vola izany fa fitsipika izay napetraka Andriamanitra. Ny zo faharoa izay lazain'i Paoly keo dia hoe zo hitondra vady. Hoy Paoly hoe tsy mananjo hitondra vady mpino miaraka aminay va izahay amin'ny 1:5. Ny apôstôly maro dia niara-niasa tamin'ny vady tamin'ny asa fitoriana. Fiangonana no nikarakara azy ireo fa i Paoly tsy nampiasa zany zo zany. Ny zo fahatelo dia hoe zo tsy asa tanana eo amin'ny 1:9. Ary fantatsika moa fa mpanao lay Paoly, na dia nanana zany zo iaina amin'ny filazantsara izy dia zao mbola nanohy ny asa amin'izany fanaovana lay zany izy. Nahoana satria tsy tia nisy olona ilaza hoe mitory izy noho ny fitadiavana vola, noho ny vola. Ny lesona izay voalaza amin'ny lesona fandariana amin'ny mpampianatra dia manazava fa na dia efa nampianatra azy an' Jesosy fa izay mitory ny filazantsara dia tokony velomin'ny filazantsara dia nahafoy an-tsotrapo zany zo zany Paoly mba tsy sakana ho amin'ny filazantsara. Nahoana ary ny nahafoy zany zo zany Paoly? Ary izay fanontaniana lehibe. Zao voalaza eo amin'ny Korintianina 1:7-12 kanefa tsy nanapatra izany fahefana izany izahay. Mario tsara. Tsy hoy izy hoe tsy manana zo fa hoy izy hoe manana zo
nefa tsy hampiasa an'izany zay le hoe tsy nanapatra zany fahefany zany zahay nahoana satria nisy zavatra lehibe kokoa no ny zony dia ny famonjenany olona zany ary io no afatra lehibe eo amin'ny toko fasivy ny filazantsara ozy izy no lehibe no ny zoako ary be dehibe koa ny ankehitriny ny olona milaza hoe zoko zany afaka manao zay tiako aho ary marina misy tokoa ny zo fa mampianarantsika Paoly fa tsy ny zoko ny tokony ifehy ny fiainako fa ny filazantsara ny tokony ifehy azy misy fotoana zay tsy maintsy mahafoy zavatra ara-dalàna sika mba ahafahan'ny olona ray manatona an' Jesosy zay natao hoe fitiavana alefisara-tsaina ny riny anankiray vo avy ny asa tontolo ny andro izy reraka dia mananjo hiara sasatra kanjo tamin'ny aliny narary tampoka ny zanany misasakalina ary dia mitsangana avy hatrany izy mitondra le zaza makany amin'ny hopitaly fa nytanena-petraka dia hoe very ve zany ny zony tsy very ny zony nafoy ny vetivety zany zo zany satria nahoana no ny fitiavana tsy nisy nanery azy fa ny fony no nanosika azy dia toy izany koa Paoly tsy nisy naka le zony fa izy mihitsy no nametraka izany teo anilan'ny filazantsara tsaroantsika angamba ny David Livingstone zay dokotera malaza tany Angletera ary izy dia nanaiky amparetretena mba ho misionera ty Afrika nahazo vola be izy tany Angletera afaka niaina fiainana milamina kanefa dia nahafony zany zavatra rehetra zany fa dia nakaty Afrika izy narary nefa izy taty vo nitazomoka mitafian'ny liona kekeriny liona niaritra fahoriana mafy ary dia maty izy kanefa zao maty izy fa ny vatany no nalevina tany Angletera fa ny fony kosa dia nalevina tao Afrika satria izy hoe any Afrikanina ny foko tsy niterena izy ianao izany fa nataony zany no ny fitiavany filazantsara ary dia toy izany koa Paoly tsy niterena afony zony izy fa nataony zany no ny fitiavana Kristy sy ny famonjena ny olona ary dia lasa zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ao izy zay le andiny voalaza ao amin'ny 2:20 hoe tamin'ny malemy dia tonga malemy ao mba azaoko ny malemy fa efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza Korinthiana 9:20 tsy midia koa zany hoe manova ny fahamarinana manaiky ny ota na hoe miova ny finoana tsy izay fa midika kosa hoe mampifanaraka ny fomba hitoriana filazantsara amin'ny olona zay resahana raha jiosy fatany fomba iresahana amin'ny jiosy raha jentilisa fatany fomba iresahana amin'ny jentilisa raha olona malemy nidina tao amin'izany toerana misy azy izy ary dia izany koa nataon'i Jesosy tsy niandry antsika hiakatra tany an-tany Jesosy fa nidina izy taty amintsika miresaka koa ao amin'ny Korinthiana 9:7 io ny amin'ny atleta sy ny kristianina zao voalaza amin'ny Korinthiana 9:7 hoe ary ny mpiazakazaka rehetra dia mba ho ny tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satro-bonitra mety loha ihany fa sika kosa dia ny tsy mety ho loha da toy tsara fa ny atleta dia mifeny sakafo mifo maraina manao fanazarantena mahafoy ny fialam-boly satria nahoana mba azahoany satro-boninahitra mety ho loha zay toy ny ravina ihany zay mety ho maina afaka andro vitsivitsy ary dia toy izy Paoly hoe isika kosa nefa izy dia satro-boninahitra tsy mety loha no andradraitsika raha olona mahafoy zavatra maro azahoana medaily mety levina fa maika kosa raha sika miandry ilay fiainana mandrakizay ahoana no fietsika zay tokony atao antsika amin'izany zavatra zany misy zo maro zay tokony ananantsika zo hiteny zo amaly zo anao zay tiantsika zo hiary ny hevitsika fa ny fanontaniana tokony apetratsika dia tsy hoe afaka manaovy fa ny hoe alapo ny filazantsara ve zany zao ny fanambaran'ny mpanompovavany tompo manao hoe raha hitanao fa misy zavatra azonao atao ara-dalàna nefa manakana ny fandrosonasan'Andriamanitra dia aza manao an'izany ny zavatra rehetra dia mety ho ara-dalàna nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahazo ary izany ritra no voatoatin'ny fampianaran'ny Paoly rehefa avy nampiseho ny fiainany ohatra ary Paoly teto dia zavatra hafandray no resahany tsy nyresaka momba ny tena ntsony izy fa nitodika tany amin'ny tantaran'i Israely ary izay indrindra no mampirisika antsika hiditra amin'ny fizarana talata dia mitondra ny lohateny hoe mianara avy amin'ny tantaran'i Israely tsy ampy ny fitiavana raha tsy misy ny fankatoavana loha hevitra izay nanomeko moa zany amin'ny fizarana talata io rehefa vita le toko fasivy dia misy fanontaniana mety hipetraka ao an-tsaintsika hoe raha efa nafantatra ny famarina moa ny olona anankiray raha efa niasa ao an'Andriamanitra raha efa nandray fitahiana maro dia azo antoka ve fa tsy ho lavo intsony izy maro angamba no mamaly hoe eny kanefa ny apôstôly Paoly dia namaly tamin'ny fomba hafa hoe tsy nanome teoria izy
fa mitondra antsika hiverina any amin'ny testamenta taloha, mitondra antsika hijery ny tantaran'Israely tany anefitra satria nahoana ny tantaran'izy ireo dia tsy nisoratana ho tantara fotsiny fa nisoratana ho fampitandremana ho antsika tsiraray avy. Zay no mahatonga ty ampahanty ho ray amin'ireo fampitandremana lehibe indrindra ao amin'ny testamenta vaovao. Tadio tsara fa nahazo fitaina lehibe ny Israelianina. Zao voalaza ny teny eo amin'ny Korintana voalohany toko 10:1 tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia teo ambany drahona. Manio tsara le teny hoe rehetra. Ny verimberina mihitsy zany teny zany rehetra zany eto an'ity toko 9 amin'ny Korintana voalohany toko 10 ity hoe ny razantsika rehetra teo ambany drahona. Rehetra namaka ny ranomasina, rehetra nihinana ny mana, rehetra nisotro tamin'ilay vatolampy ara-panahy. Midika zany fa samy nandray fitaina ara-panahy daholo izy ireo. Dia ny jerentsika tsiraray avy zay teo ambany rahona izy rehetra. Ny rahona dia famantarana fanatrehan'Andriamanitra. Nandritra ny andro dia rahona no nitarika azy ireo ary nandritra ny alina dia andriafo. Tsy very lalina izy ireo fa Andriamanitra mihitsy no nitarika azy. Tena fitaina lehibe no azon'izy ireo. Ary ankehitriny dia manana fitarihana koa isika. Tsy andro rahona intsony fa ny tenin'Andriamanitra sy fanahy masina ary ny fitarihan'i Kristy isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Voalaza koa fa hoe namaky ny ranomasina mena izy rehetra. Nanenjika azy ny tafo-karao. Teo anoloany ny ranomasina mena. Taoriny ny fahavalo. Tsy nisy lalaka izorana kanefa dia nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina. Nandeha tamin'ny tany maina izy ireo. Ary izay no tandrindry ny famonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra ary dia tahaka izany koa isika. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika fa Kristy irery ihany no afaka manokatra lalana ho antsika amin'ny azo fijaliana. Ary voalaza koa eto hoe nihinana ny mana izy rehetrarehetra. Isan'andro isan'andro nandritra ny 70 taona tsy nisy na dia andro ray aza nilozan'Andriamanitra azy ireo. Rehefa noana izy ireo dia nanome sakafo avy any an-danitra Andriamanitra. Midika izany fa Andriamanitra dia tsy mamonjy fotsiny fa mamelona ihany koa. Ary tahaka izany koa isika. Ny tenin'Andriamanitra no manana-panahy izay ho antsika isan'andro isan'andro ary Jesosy mihitsy nanambara hoe izao no mofinaina ary isan'andro isan'andro isika dia mila mihinana izany mofinaina izany. Ary dia izao koa ny voalaza hoe nisotro tamin'ny vatolampy ray ihany izy ireo, izy rehetra. Ary Jesosy Kristy izany vatolampy izany. Korintana voalohany toko 10:4. Mahafinaritra no mahita an'ilay sary. Na dia tany anefitra azy ireo dia teo Kristy, izy ilay loha ranonaina, izy no nanome rano, izy no niaro, izy no nitarika. Midika izany fa hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa Kristy no ivo ny tantarana famonjena. Ny mpianaratra malala raha mijery ny Israelita tsika dia mety ahita ny tenantsika koa. Satria maro dia maro ireo fitaina izay efa niraisintsika. Efa natao batisitsika, malala ny soratra masina tsika, mivavaka isika, mira fiderana isika, mandray fanasan'ny tompo isika, malala ny famarina momba ny sabata sy fiavian'i Jesosy tsika. Tena be lehibe ireo fitaina azo tsika kanefa misy fanontaniana lehibe izay apetraka Paoly hoe ampy ve zany mba azahoana antoka fa tsy ho lavo isika. Ny valiny dia izao tsia. Na dia nahazo ireo fitaina rehetrarehetra ireo aza, ireo zanak'Israely rehetra dia mbola maro no lavo. Zao no ambaran'i Paoly eo amin'ny Korintana voalohany toko 10:5 hoe nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Mario tsara, tsy nilaza izy hoe nahazo fitaina vitsivitsy fa hoe nahazo fitaina rehetra izy ireo kanefa tsy sitrak'Andriamanitra ny ankamaroany. Satria nahoana? Satria ny fitaina raisina dia tsy mitovy amin'ny fiainana anaty fankatoavana. Ary dia izay koa ny lesona lehibe izay resintsika eto hoe mety eo am-piangonanao mandritra ny taona maro ny olona anankiray, mety malala toko sy andininy maro, malala soratra masina maro, mety mpikambana amin'ny tokopira, mety olona, mety diakona, mety mpampianatra sekoly sabata, mety mpitona ny filazantsara mahafatrapo. Kanefa raha tsy miano anatin'izany fifandraisana velona amin'ny Kristy izany izy ireo dia mbola mety ho lavo ihany. Ary izay fampitandreman'ny Paoly. Aleo sara-tsaina ny olona anankiray izay mividy fanafody. Anana ilay tavoahangy-panafody, sokafana isan'andro ny toromarika izay alefa ny anatin'izany fanafody izany. Azavainy amin'ny olona rehetra fomba fiasan'ilay fanafody kanefa dia izao tsy hay hohaniny mihitsy ilay fanafody. Dia ho sitrana ve izany olo izany? Ary dia sotoy izany koa ny kristianina. Tsy ampiny hoe mahafantatra fotsiny Baiboly, tsy ampiny mitondra ilay Baiboly milanja izany Baiboly izany makany am-piangonana, tsy ampy ny mampianatra izany Baiboly izany fa ilaina ny miaina izany tenin'Andriamanitra izany. Ilaina ny mihinana izany tenin'Andriamanitra izany. Ary dia izao no voalaza ny tantara ty hoe nosoratana izany no fampianarana ao antsika. Io Paoly eo amin'ny 9:1 ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny lanireny. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany no fananarana antsika izay niara faran'izao tontolo izao. Ary izany zavatra izany dia tonga ho anatra ho antsika, tonga fanoharana ao antsika, voasoratra izany mba ho fampitandremana ao antsika,
tsy tantara taloha fotsiny zany fa miresaka amintsika zany mampitarina antsika zany milaza amintsika fa ny taran'Israely dia mety ho tantarantsika ihany keo ankehitriny raha tsy mitana isika ary zay ny antony tsy tokony hamakitsika testamenta taloha hoe toy ny tantaran'olona hafa fotsiny fa tokony hantany tenitsika hoe inona ny tian'Andriamanitra ampianarina amin'izany tantara zany eo amin'ny fiainako. Ambara koa eo amin'io Korintana voalohany toko 10 io andiny 12 hoe tsy tokony hatoky tenitsika. Azao voalaza amin'izay hoe koa izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoko izy hitarina fandrao lavo. Korintana voalohany toko 10 andiny 12 tsy midika zany hoe tokony iainao anatin'ny tahotra foana isika fa midika hoe aza matokony tenantsika isika matokia an Jesosy. Ny olona lavo matetika dia ilay milaza hoe tsy ho tratran'izany mihitsy aho. Ary ny olona izay mandeha am-pianatretenina kosa dia mivavaka isan'andro isan'andro hoe tompo tsy afaka ny mijoro rery aho fa tantana aho. Ny loza lehibe indrindra dia tsy hoe mbola vao manomboka fa ny mieritreritra hoe izaho tsy ho lavo intsony. Zay ny fanambaran'i Paoly hoe ianareo izay mijoro tsara aoka izy hitarina fandrao lavo. Fampitandremana ho antsika rehetrarehetra zany fahatokisantena tafahotra zany. Ny fitahiana ry havana dia zao tsy tokony hitarika firariana fa fakasitraran'Andriamanitra. Ny tsaikefa taloha dia tsy afaka misolo ny fifandraisana amin'ny Kristy ankehitriny. Isan'andro sika dia mila miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra satria tsy misy olona mahery noho ny fakapanahy raha herery. Ny zavatra izay nahafaly ny fetra amin'ny tokisy andiny teo amin'ny andiny 13 dia ambaran'i Paoly vaovao mafaly hoe tsy misy fakapanahy izay mahazo anareo afa-tsy zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra fa tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa azakanareo izany. Noho izany zany tsy ny herintsika no ankinantsika fa mifatokian'Andriamanitra. Rehefa avy nampitandra antsika i Paoly mba tsy hatoky tena sy hianatra ny amin'ny tantaran'Israely dia manome baiky mazava izy hoe Korintana voalohany toko 10 koa amin'izany ry malala mantsosira ny fanompoan-tsampy. Tsy hoy izy hoe mitandremany amin'ny fanompoan-tsampy. Tsy nilaza koa izy hoe aza manakaiky azy loatra. Fa hoy izy amin'ny teny entitra hoe koa amin'izany ry malala mantsosira ny fanompoan-tsampy. Ary zany no dinetsika amin'ny fizarana lesona laribia hoe mandositra ny fanompoan-tsampy tsy misy fifandraisana azon'ny kristianina atao amin'ny ratsy. Zay ny lohateny izay tiako nampitaraina zany lesona izany. Rehefa avy nampatsiahany tantaran'Israely Paoly dia tsy navela nijanona teo amin'ny fampitandremana fotsiny ny lesona fa tonga amin'ny baiky mazava indrindra izy hoe mantsosira ny fanompoan-tsampy. Mario tsara ny teny ampiasaina eto tsy miteny hoe mitandrema na hoe mizatsy ianao na hoe aza manakaiky loatra fa hoy izy hoe mantsosira. Ary io ihany ny teny ampiasaina amin'ny lesona tamin'ny herinandro lasa rehefa nilazany amin'ny fijangajangana izy hoe mantsosira ny fijangajangana. Fa eto zany dia hoe mantsosira ny fanompoan-tsampy. Misy ota izay tsy tokony hidikevitra. Misy ota izay tsy tokony fampirarana. Misy ota izay tsy tokony hilalaovina. Misy torohevitra tokana izay omeny Jesosy eto dia izao hoe mantsosira. Nahoana no tsy nilaza hoe miadia fa hoe mantsosira. Nahoana Paoly koa tsy nilaza hoe mijoro akaiky ny fanompoan-tsampy fa aza lavo. Satria fantatra ny toetra ny olombelona. Ny olombelona dia matetika tsy lavo tampoka fa lavo tsikelikely. Voalohany indrindra mijery aloha izy ireo. Avy eo dia manakaiky. Avy eo dia mijanona. Ary farany dia lavo. Ary zay ny antony izay tsy nilazainy Baiboly hoe andramo hoe atraizana azonao anatonana ny ota fa izy hoe mantsosira. Ny ohatra tsara indrindra dia Josefa. Rehefa nakafana azy mivady amin'ny Potifara dia afaka nijanona niresaka izy. Afaka nilaza hoe andeha aloha hiresaka. Afaka niezaka niady hevitra kanefa tsy nanao an'izany izy fa nandositra. Eny ny akanjony ara dia nilozany mihitsy. Nandositra izy, namonjy ny fahadiovana izy ary namonjy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, namonjy ny hoaviny. Ary dia mampianatra antsika izany fa misy ny fandresena izay azo atao amin'ny alalan'ny fantsosirana fa tsy amin'ny fijanonana eo akaiky ny fakapanahy akory. Indraindray tsika dia mivavaka hoe tompo miohery mba tsy ho lavo. Fa Andriamanitra kosa dia mamaly hoe nahoana ianao no mbola mijano amin'ny toerana mampianjeranao io ihany. Raha fantatrao fa misy namana mitarika anao anota, misy toerana mampalemy anao, misy zavatra ao anatin'ny findainao manimba ny sainao, misy fahazarana malavitra anao amin'ny Kristy, ny torohevitra ny Baiboly dia mandosira. Elao zany toerana zany. Tsy misy dikany sampy nefa tena misy ny devoly. Mety isy laza angamba hoe fa tsy nilaza ve Paoly teo aloha hoe tsy misy dikany sampy? Eny, marina zany. Ny sampy dia vita amin'ny hazo na vato na volamena na zavatra tsy isy isan-karazany kanefa tsy afaka mamonjy. Tsy Andriamanitra izy ireny. Kanefa eto dia milaza zavatra hafa Paoly hoe
eo amin'ny andinny faharoapolo Korintana voalohany toko fafolo andiny faharoapolo hoe izay zavatra atolotsy ny jentilisa dia atolo no any demonia fa tsy ho an'Andriamanitra. Midika zany fa na dia tsy misy hery azy ilay sary vongana dia misy hery arim-panahy miasa ao ambadika izany fanompoana izany. Izay no mahatonga ny Paoly tsy hijery ny sampy fotsiny fa hijery izay miafina ao ambadika. Ny atsika mantsy dia zao tsy ady amin'ny nofa mandray ihany fa ady ara-panahy, ady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, ady amin'ny devoly. Tsy milaza Paoly fa ny vato dia lasa velona, na ny sary vongana dia lasa Andriamanitra, fa milaza izy fa rehefa miara amin'Andriamanitra ny olona dia misy hery hafa izay manaroatra an'izany. Ary izay ny antony tsy tokony ilovantsika amin'ny zavatra mifandray amin'ny fanompo-tsampy na amin'ny asany maizina. Tsy kilalao zany fa ady ara-panahy zany. Ary ambarany koa, manambara koa Paoly hoe tsy mahazo misotra amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo, tsy mahazo mihinana latabatra ny tompo sy ny latabatra ny demonia ianareo. Korintana voalohany toko fafolo andiny faharaiky amby roapolo. Ary dia mampianaritsika zany fa tsy azo zarazaraina ny fontsika, na isika any Kristy na an'izao tontolo izao. Tsy afaka manompo tompo roa isika. Ao Jesosy hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa. Ny fitiavana an'i Kristy dia mitaky fanoloran-tena feno. Indafy moa nefa ireo sampy ireo amin'izao andro izao. Fanompo-tsampy dia maro mieritreritra sary vongana, kanefa ny fanompo-tsampy amin'izao andro moderna izao dia mety tsy manana sary vongana akory. Ny sampy dia izay rehetra maka ny toerana tokony an'Andriamanitra ao am-pontsika eo. Mety ho vola, mety ho asa, mety ho laza, mety ho fahefana, mety ho fialam-boly, mety teknôlôjia, mety media sosialy, mety ho fanatanjahantena, mety fifandraisana, ary mety ho ny tenantsika mihitsy azy ao lasa sampy. Ary mampitara antsika ny mpanompo vavan'ny tompo fa ny fanompo-tsampy dia tsy voafetra ampiakofana amin'ny sary vongana ihany fa misy eo amin'ny fitiavan-tena ary ny fanomezana fahafahampo-ny filany nofo sy ny filany-tena. Ary izay no mahatonga antsika ny tany tena hoe ny amin'izany hoe inona ny sampy izay mety mbola mamatotra anahy. Nisy mpampianatra anankiray nanontany tamin'ny mpianany hoe ahoana no ahafantaranao izay tena zava-dehibe amin'ny olona anankiray. Dia namaly ireo mpianatra amin'ny zavatra izay lazainy profy. Dia izy ilay profy hoe tsy ampy izany. Dia ny hafa indray nilaza hoe amin'ny zavatra izay ananany tsy ampy izany koa izy ilay profy. Ary dia farany teny ilay mpampianatra hoe jereo izay laniny amin'ny fotoanany. Ny fotoana andaniny zavatra rehetrarehetra ny hery ny ariny saina. Ary matetika izany no andriamaniny. Ary tena marina zany. Izay toerany arenao dia any koa ny fonao. Tsy mamela toerana foany Paoly. Na miaraka amin'ny Kristy isika, na miaraka amin'izao tontolo izao. Noho izany dia tsy ampy ny hoe tsy mivavaka amin'ny sampy aho, fa fantany lehibe tokoa ny hoe iza no manjaka ao am-poniko. Raha Kristy ny tompo, dia izy no ibaka amin'ny fotoanantsika, izy no itarika ny safiditsika, izy no ifehy ny volantsika, izy no ifehy ny fianakaviantsika, ary izy no ifehy ny nofontsika sy ny saintsika. Izay no atao hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Ho fampiarana zany dia izao hoe andesika samy manao vavaka mangina ao am-pontsika hoe tompo, aseho raha misy zavatra efa naka ny toeranao Jesosy ato am-poko ato. Mety tsy ho sary vongana zany, fa mety ho zavatra tsara aza, izay lasa lehibe kokoa no Andriamanitra. Ary dia re asehany fananao masina aonao zany, dia aoko sika hanana herim-po mba hanaisitra an'izany satria tsy misy zavatra mendrika ny aka ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ary dia mbola mametraka fantana ianareo Paoly hoe rehefa misy safidy maro eo amin'ny fiainana, ahoana no ahafantarantsika izay tokony atao. Ny valana zany dia voalaza eo amin'ny Korintana voalohany toko fafolo andiny faharoa amby telopolo sy telo amby telopolo manao hoe aza manao izay atafotoana ny jios na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka akoho manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro ho vonjena. Inona ny hevitra izany? Ny fitiavana zany no miaro antsika tsy ho latsaka amin'ny fanompo-tsampy satria tsy mitady ny mahasoa ny tena izy fa ny mahasoa ny hafa, ary ny tanjony faratampony amin'ny fiainana kristiana dia ny hanao ny zavatra rehetrarehetra ho voninahitran'Andriamanitra ho mahasoa ny hafa ihany koa. Ary izay no dinentsika eo amin'ny fizarana farany amin'ny lesona lakamisy. Hiditra amin'izany fizarana farany amin'ny lesona lakamisy izany tsika mentsika aloha hevitra hoe ny fitiavana no miaro antsika fanompo-tsampy, ary ny zavatra rehetra dia tokony atao ho voninahitran'Andriamanitra. Dia mety isy olona nytany amin'ny Paoly hoe Paoly, raha tsy voasoratra mazava amin'ny Baiboly ny zavatra anankiray, ahoana no anapahako hevitra? Na koa hoe ahoana no ahafantarako fa marina safidy ataoko? Ny valitenin'ny Paoly dia tsy lisitra lavabe, misy lalàna akory, fa fitsipika telo no ambarana eto. Raha rahantsika ireo fitsipika telo ireo dia ho voaro amin'ny fanompo-tsampy. Isika tsirairay avy ary hianatra ny aina ho voninahitran'Andriamanitra.
fitsipika voalohany dia zao hoe tsy ny zavatra rehetra azo atao no mahasoa. Zao volazan'ny Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko 10:30 ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Tena manandanja zany andininy zany. Ny zavatra rehetra dia azo atao kanefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Mario tsara fa tsy niteny Paoly eto hoe ny zavatra rehetra dia tokony atao. Fa ozy izy hoe misy zavatra azo atao nefa tsy mahasoa. Zany hoe izay zany fahasamihafana misy eo amin'ny olona manana fiainana ara-nofo sy ny olona izay tarehany fanahy masina. Ny olona ara-nofo dia manontany hoe azo atao ve ty? Fa ny kristianina kosa dia manontany hoe mahasoa ve? Mety tsy ho tambivantana ny zavatra anankiray. Mety tsy ho voarara mazava amin'ny Baiboly. Kanefa raha tsy manampy ny fitomboka ara-panahy, raha mandany ny fotoanako, raha mampahelemy ny fifandraisako amin'ny Kristy, dia tsy mahasoa izany. Alefa sara-tsaina ny olona anankiray afaka mijery televizion mandrisy ny adiny 9 isan'andro izy. Tsy misy manko andininy milaza amin'ny soratra masina hoe aza mijery fahita lavitra ianao mandrisy ny adiny 9, kanefa dia mahasoa ve zany? Manakaiky an'i Kristy ve izy amin'izany? Mampitombo ny fitiavan'ny Baiboly ve zany? Raha tsy, dia efa nomeny Paoly ny valiny eto hoe tsy izay zavatra azo atao rehetra no mahasoa. Ary teo izany koa media sosialy isan-karazany, ny TikTok, ny Facebook sy ny zavatra maro samihafa, fialam-boly, ny asa, ny raharaham-barotra, fanatanjahantena. Rehefa antany tsy apetraka dia zao hoe azo atao ve? Fa hoe mahasoa ara-panahy ve zay zavatra izay? Fitsipika faharoa dia zao hoe aza mitady ny mahasoa ny tena ihany. Volazan'ny Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko 10:30 aoka tsisy olona hitady ny hasoa ny tenany fa ny hasoa ny namany. Ary io ny ivon'ny toko 9 ka hatramin'ny toko 10. Ny fitiavana dia tsy mifantoka amin'ny hoe izao fa amin'ny hoe izy. Izany no nataon'i Jesosy raha nitady ny hasoa ny tenany izy dia tsy nidina tety an-tany fa nijanona tany an-danitra. Tsy mitondra ny hazo fijaliana, tsy ho maty teo amin'ny hazo fijaliana teo mba ho faty ho antsika. Satria nitady ny mahasoa antsika izy dia nafo ny ainy. Zao voalaza amin'ny Filipiana toko 2 hoe aza mitady ny azy ihany fa samy mitady ny anamany ihany koa. Ary zay ny tena fitiavana kristianina. Ny fitiavana zany tokony fiarovana ny fanompo-tsampy. Ary io ny ray amin'ireo hafatra lehibe indrindra amin'ny lesona zay alaintsika nio. Mety manontany tena amintsika hoe ahoana no tonga zany fitiavana zany hiaro ny tenako amin'ny fanompo-tsampy? Ny valiny dia zao satria ny fanompo-tsampy dia mampifantoka ny fo amin'ny tena. Fa ny fitiavana kosa dia mampifantoka ny fo amin'ny Kristy sy ny hafa. Rehefa n'izao no ivon'ny fiainana dia mora lasa sampy ny vola, ny asa, ny laza, ny fahafinaretana, ny fambiazana sy zavatra maro samihafa. Fa rehefa Kristy kosa no ivon'ny fiainana dia lasa fitiavana ampona azy ireo zavatra rehetra ireo. Ary izay no mahatonga ny fitiavana ho fiarovana lehibe indrindra amin'ny fanompo-tsampy. Satria ny fo dia tsy afaka manana seza fiandrianana roa, na an Kristy mipetraka eo na zavatra hafa no mipetraka eo. Ary izay ny fitsipika volamena fanapaha-kevitra rehetrarehetra. Ary izay ny tonga amin'ilay andininy eo amin'ny tsenjerintsika hoe koa amin'izany na mihinana misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany. Ary io no faratampon'ny lesona, io ny fampitinana lesona rehetrarehetra. Ary nareo tsara fa tsy hoe koa koa amin'izany rehefa any am-piangonana nareo, tsy milaza kory hoe koa amin'izany rehefa mivavaka ianareo, fa hoe inona ataonareo. Dia midika izany fa ny kristianina dia tsy manana fiainana roa. Tsy misy hoe fiainana masina rehefa amin'ny sabata, fa hafa ny fiainana mandritra ny herinandro. Fa ny fiainana ray manontolo, ninona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ny asa ataontsika, ny fianakaviantsika, ny fomba hitondrahantsika ny tokantranontsika ao, fomba ampiasantsika ny fotoanantsika ao, ny fomba firesantsika amin'ny namantsika, atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Fomba fampiasantsika ny findahintsika io, ny fomba ifandraisantsika aman'olona, izany rehetra izany dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ilaina zany anome voninahitra an'Andriamanitra, anampy ny hafa mba anatonga ny hafa anatona an'i Kristy. Ary dia ho faly Jesosy raha miaraka amiko amin'izao ataoko izao. Raha mamala izany fantaniana izany ao anatin'ny fotsika isika dia taddio tsara fa izay ilay hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia izay indray zany ny lesontsika tamin'ity anio ity. Inoko fa ny tompo anie no ampitoetra izany lesona izany ary atonga antsika handray fanapaha-kevitra isan'andro an'andro mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny safidy izay raisitsika, izay tanterahantsika, ary ametraka fanontaniana isan'andro an'andro hoe inona ny mahasoa? Mahasoa ve ty zavatra ataoko ity? Mitarika anah io kaiky ny fifandraisana amin'ny Jesosy ve ty zavatra ataoko ity? Ny tompo any ampahery antsika hananantsika izany fanandramana izany. Ary dia mampanantena antsika indray fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola eo antsika ka dia manasa antsika mba hiaraka hivavaka ho fambaranana izao fotoana izao.
iara ivavaka isika maranantsika izao fotoana izao rainay io zay ny an-danitra misaotranao zahay no nilesona sarobidy zay menao anay raha misy zavatra efa nahaka ny toerana tokony ho anao ato anatin'ny fonay tompo dia aseho anay zany meo anay ny hery mba hialana amin'izany meo anay ny fahasahina mba anapaka izany satria nao nyteny hoe mandosira ny fanompontsampy ary zany rehetrarehetra zany dia fanompontsampy satria maka toerana hafa ivelanao irinao tompo izahay tsirairay avy mba ho tokapo aminao ary izany no irinay tanteraka aminay tsirairay avy aza vela ho voazarazara ny fiainanay aza vela ho voazarazara ny fotoananay aza vela ho voazarazara ny fiainanay rehetrarehetra foka nome voninahitra anao zay manomboka anio fa dia tononona zany vahoaka zany o anaran'i Jesosy amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.